La 4G Badelma vous présente Nivava. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Olona efatra indray no namony ainy vokatry ny valinaretina coronavirus araka ny tatitra tamin'ity androany ity. Miampy 17 kosa ireo tranga vaovao marina ary eto Analamanga avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Tonga androany andiany voalohany amin'ireo teratany malagasy tavela tany Eropa. Nisy tamin'ireo mpandeha no tsy nafen'ny fepetra ka niempotra ny dian'izy ireo ho ny tompona andraikitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, 5 volana taorian'ny fiboana, afaka namonjy ireo torapasika, toeram-pisakafoana sy moské ireo mponina any Algérie. Na izany aza mbola manaraka antsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana ny Algériana. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Salandra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia olona efatra indray no namony ainy vokatry ny valinaretina coronavirus araka ny tatitra tamin'ity androany ity. Miampy 17 kosa ireo tranga vaovao marina ary eto Analamanga avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Henri Florio. Raha ny tatitra io atoandro io, olona efatra indray no nindosy ny fahafatesana vokatry ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra avy ao anivon'ny CCO. Ny ampy 17 kosa ireo tranga vaovao voamarina. Ary eto anivon'ny faritra Analamanga avokoa ny ankabeazana ireo tranga vaovao ireo araka ny tatitra hatrany. Ny ampy 20 ankilana ireo sitrana somatsara rehefa nanaraka ny fitsaboana. 20 ny sitrana somatsara teto Analamanga ary toizantsika koa amin'ny isan'ny lavo ny valanaretina dia nisy anankitelo amin'ireo anankefatra dia teto Analamanga. Ny faritra Itasy no faritra anankiray nahitana tranga vaovao ihany koa anankiray tao amin'ny Arinarivo. Tsy misy moa ny sitrana vaovao tao amin'ny faritra Itasy ho an'izay mijery fahitalavitra mahita hoe aotra, tsy misy koa ny ainanafohy vokatry ny valanaretina tany. Faritra Moronmania no faritra manaraka Ambositra marimarina kokoa efatra ny tranga vaovao voatilo tao tsy misy ny sitrana vaovao sy ny lavo tao amin'ny faritra Moronmania fa dia ireo tranga vaovao efatra Ambositra ireo. Alaotra Mangoro nahitana tranga vaovao 12, 7 Ambatondrazaka, 5 Moramanga ary ny sitrana somatsara 9 koa tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro tao Moramanga izy ireo tsy nisy amin'ny Ananafohy. Faritra Boeny dia tao anatin'ny 720 ora farany dia tsy nisy ny tranga vaovao aloha fa nisy kosa ny sitrana somatsara misa 12. Faritra Betsiboka dia nahitana tranga vaovao 3 tao Maivatanana ary nisy sitrana somatsara anankiray. Faritra Diana indray any amin'ny tapiny farany avaratra indray zany dia anankiray ny tranga vaovao tao Antsiranana voalohany ary nisy sitrana anankiray kosa tao Ambanja ary nisy anankiray lavon'ny valanaretina tany amin'ny faritra Diana. Faritra Menabe dia 12 ny misan'ny tranga vaovao ka 12 tamin'izy ireo ao Morondava ary indray dia ao amin'ny Andrivazo. Tsy nisy ny sitrana vaovao na namony ainy. Faritra Anosy dia anankiray ny faritra anankiray no sitrana anankiray ny tranga vaovao azafady ao Taolaniaro ary 2 kosa ny sitrana somatsara dia mbola olona notsaboana tao Taolaniaro ihany. Amaranantsika azy ny faritra Tsimandrefana izay tsy nisy indray ny tranga vaovao tao anatin'ny 420 ora farany voatily fa nisy kosa ny sitrana somatsara anankidimy. Na efa miroso ao anatin'ny fidinana tsikelikely izany tarehimarika ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ilaina hatrany ny fanajana ireo fepetra rehetra hitandrovana tsy hipiaritahan ity valinaretina ity raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra tamin'ity androany ity. Tonga androany kosa ny andiany voalohany amin'ireo teratany malagasy tavela tany Eropa tany. Nisy tamin'ireo mpandeha no tsy nafen'ny fepetra ka naempotra ny dian'izy ireo ho ny tompona andraikitra. Iona Saina.
tamin'ny 10 sy 20 minitra no nigadona tena miserana mpiara-manidina Ivato ireo teratany malagasy avy any Eropa tamin'ity androany ity. No ny lamina ara-teknika teo am-piangana tany Eropa no nahatonga ny fahatarana orarora nambara ny tompon'andraikitra avy amin'ny CCO. Dia nisy fahatarana tokoa ny androany eo amin'ny adiny 2 eo na adiny latsaka kely eo ny antony dia zao nisy tamin'ireo olona efa hoe efa andeha zany no tsy nisy zavatra tsy ny rindra tsara communication tsy ny pasy zany au lieu de tokony nanao PCR reo olona reo dia nanao test sanguin indray zareo dia izay anefa tsy tao anatin'ilay fanarahana dia voatery nisa teo amin'ny 12 teo raha ohatra ka ny tamin'ny voalohany hoe ny eritreretina hoe 370 sy 200 no tokony tonga dia zareo roa zao efa 10 sy 200 zany hoe zany tao anatin'izay nisy olona amin'ny fahafotoana farany izy tsy afaka nandeha dia ny sasany koa zany dia zay lazaiko zay hoe efa tao anatin'ilay aeroplanina ny entana dia voatery ny esorina daholo indray satria rehefa natao zany le fisavana dia zay ny anton'le izy raha mikasika ny fanomanana indray zay foana le nilazaiko tamin'ny omaly hoe rehefa tsara fiomanana ianao dia tsy misy zavatra tampoko aminao zany mihitsy tena mandeha araka ny tokony ho izy ny araka ny fiteniny itsika mahazatra antsika moa hoe dia hoe tena natao amin'izay manara-penitra mihitsy ara teknôlôjia rehetra mihitsy ny rehetrarehetra ireto olona reto zany be dia be ny toerana misy azy efa ny fanarahana tany ambolohany misy hatrany amin'ny bis reo arakaraka le zavatra ny fanarahana zany dia misy mbola makany amin'ny villa verte reo olona reo fa mitovy amin'le omaly ihany miandro fotsiny le résultat efa trandro eo na 3 andro dia avy eo voaka zay dia afaka mandery zareo. Samy nanana ny fahasahiranana nahazo azy ireo teratany malagasy tany ivelany teo am-piandrasana ity sidina androany ity raha nambarany ireo mpandeha tonga androany. Za zany tao Toulouse aloha dia avy eo nandeha Paris dia tany no naka ny vol zany tsy maintsy nanao test PCR zany zay miala tany dia tsy maintsy hoe négatif zany no résultat zay vao afaka embarquer amin'ny avion fa raha vao positif zany dia tsy tonga misy ary no namantsika nanao TDR izy dia efa tao anaty avion izy no midina zany dia niaraka tamin'ny bagage dia zay somary nataraiky anay 2 heures to ny andro afaliana tonga tanindrazana ary tena faly tena faly satria efa ela loatra dia matsiaro ny tanindrazana ny fianakaviana sy zavatra rehetra to. Za zany ny avril ny tokony nody dia tamin'ny mars iny zany tsy natratra an'le izy dia ny andro foana dia isaky maheno vaovao amin'ny anina satria maheno vaovao foana tsinona. Za zany tokony tamin'ny volana mai teo amin'ny le 10 mai teo tokony iody aty an-tanindrazana fa vokatra n'le coronavirus dia bloqué tany zay. Tena sahirana zay tany satria ny vatsy efa lany ara-bola zany dia soa ihany fa nisy le pré-tandrazana tsara sitrapo nanampy tamin'ny resaka ara-bola sy hébergement zany. Isy ny andiany faharoa ho an'ny sidina avy any Eropa raha mpitso hitondra ireo teratany malagasy raha nambara ny tompony andraikitra teo anivony serana mpiara-manidina Ivato hatrany. Zay ny amin'iny fa mandeha kosa ny asa fanamboaran-dalana zay mampitohy an'Ambilobe sy Vohimarana eo aza ny fihiboana ho ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena faritra Diamana tao aorian'ny fidinana ifotony izay natao. Ny tetezana sy ireo faritra manahirana no atao laharam-pahamehana raha ny fanazavana hatrany Gaëtan Andriatsilavo. Mandeha ny asa fanamboarana ny lalana amin'ny refero amin'ny 50 kilometatra izay mampitohy an'Ambilobe sy Vohiamara
na eo aza ny aretina covid-19 sy ireo tsikera ary fanakianana mikasika ity fanamboaran-dalana ity. Mandeha ihany le izy na dia eo ary misy ny olana araka ny rahantsika mahita fahasahiranana amin'ity resaka aretina ity. Dia tsy maintsy miezaka ihany zay mbola eto atorana. Fa ny teo taloha zay tena tokony andraikitra an'le izy mbola tsisy tonga eto satria nandeha congé reo tamin'ny fotoan'andro tsy nisian'le izy. Dia tavela any. Dia zay sisa tavela teto tsisany manenjika. Amin'izay fotoana zay ngamba mihintsy manantena fa na ny filoham-pirenena ary mahafantatra tsara fa tsisy azo anenjehana an'izany zavatra zany satria le fotoana tokony nienjehana tsy voaenjika. Vokatra an'izay zavatra zay aretina iarahantsika mahita. Nidinay fotony nijery ny fizotry ny asa ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena ao amin'ny faritra Diana sy ireo delegasiona niaraka taminy. Nanamafy ireto farany fa mizotra ny asa na eo aza ireo fiatona noho ny antony maro samihafa. Atsika mandalo fotoan-tsarotra dia ohatrany hoe mitaraiky ny asa satria maro be ny materiel atsika tokony miala ny velany tonga aty ny mpiasan'izy io ao an'le tena tompon'andraikitra voalohany mbola voatazona ny confinement sasany mbola ny velany ka eto zany izay nandalo tao dia milamina izy ao ary mandeha tsara. Taloha zay manao 13 heures de temps, telo ambin'ny folo ora nataonay na 14 heures. Na ndraindray aza rehefa manorana ny andro ataonay 2 jours ilalany iny. Fa zay nina zay tonga fotoana nanao 6 heures de temps. Misy aza rehefa manao 5 heures de temps. Fa zay zany tsy andenga nanao 6 heures de temps zay. Eninorana nataonay Ambilobe Vohemara. Ia fa ndraindray koa zany rehefa manorana ny andro dia tsy avelan'ireo sinoa zareo andalovana le lalana satria manjary simba ndray azon'le fitateran'le camion mitondra sakafotsika mandeha aty amin'ny faritra Sava. Ny tetezana sy ireo tena manahirana amin'ny mpampiasa lalana sy ireo mpandeha no atao lara-pahamehana amin'izao fotoana. Ny fanamboarana ny lalana izay mizara telo amin'ny ankapobeny. Misy ny miala ao Ambilobe, misy ihany koa ny eo anelan'izany ary misy ireo miainga aveo Vohemara ka mifanantony. Tsy maintsy ho vita araka izany ny asa fanamboarana ity lalana mampitohy Ambilobe sy Vohemara ity araka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka malagasy indrindra ho an'ireo mponina mivezivezy sy mampiasa iny lalana iny. Tahaka mazatra tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ny ataontsika mahakasika ny la ferme d'Antsirabe eo ihany koa ny momba ny vodiondry malagasy rehefa avy eo any. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One More, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvool, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Anisan'ireo toerana ahitana karazana biby maro samihafa avy eto Madagasikara sy avy any ivelany ny toerana iray ao Antsirabe antsoina hoe la ferme d'Antsirabe. Vitsy amin'ny mponina any an-toerana sy eto Madagasikara mahafantatra ny fisiany toerana io. Ndao ary rahantsika ny antsiprizy zay etiny Akolo TV Antsirabe. Eto amin'ity toerana ity no antsoina hoe ferme d'Antsirabe. Mirefy eo amin'ny 1 hektara latsaka eo ny velaran-tany misy an'ity valan-javaboary ity ary ahitana karaza biby maro samihafa eto Madagasikara sy nafarana manokana avy any ivelany. Raim-pianakaviana iray teratany vahiny zanatany eto Madagasikara no tompony ity toerana ity ary fitiavana manokana ny mpifono mbola kely no nahatonga azy sehatra bebe kokoa eo amin'io sehatra io. Fitiavako ny biby zany no nanaovako an'ity ferme ity hatramin'ny mbola kely za ty miopy. De te préserver an'le biby zany za le race rehetrarehetra tiako préservena zany fa efa mevitsy le izy am'le tsisy ala loatra miaro azy de lasa mevitsy le biby
ohatran'ireto omby reto zao Holstein dia tiako tazomina pur le race, le ondry, texel, le karazana akoho, karazana vorona zay nitanareo aty, tiako tazomina daholo zany le race. Hita eto avokoa ireo karazam-biby efa somary lany tamingana eto Madagasikara, toy ny lambo sy ny ganaganadia ary ny apondra. Biby endémique zao le lambo, zay manana lahy ray dia vaviny ray, dia miezaka za ampitombo anazy. Apondra avy Madagasikara ihany reto, dia efa vitsy kely le izy, tena tsisy tsony aty Madagasikara, dia zay mahatonga anahy miopa an'io. Tena mora ompiana le izy, isa-taona miteraka izy, misy zanany ray isa-taona dia manomboka mitombo tsara izy zao. Dia misy koa biby sauvage eto Madagasikara ohatran'le canard sauvage reo. Nandritra 10 taona izay no nanombohan'ny niompy ireo karazam-biby ireo. Tsy misy ny olana amin'ny toe-pahasalaman'ireo biby raha oharina amin'ny toetrandro eto Antsirabe, ary misy ihany koa ny fiara-miasany amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono amin'ny fiarovana manokana azy ireo. Anisan'ny mahafinaritra amin'ny maso tanteraka amin'ny mahita ireto akoho hafa kely misy volo-tongotra ireto. Misy akoho ohatr'izay eo, le Brahma zany karazana variété géante le izy, matatra any amin'ny 6-7 kilo any reny, le misy volo-tongotra. Dia misy koa le akoho le tsisy volo-tenda, le connu, iny zao le lahy efa matatra any amin'ny 10 kilo any lafa lehibe. Karazana akoho race ancienne zany, efa karazany taloha izy io, tsy mitovy amin'le poule pondeuse sy poulet de chair izy io. Le poule pondeuse, poulet de chair efa hybride, reny mbola race ancienne, ohatran'ny akoho gasy zany izy, manatody izy dia avy eo mikotrika izy, dia mora kely miopa azy ohatran'ny akoho gasy ihany. Ohatr'izay koa le faisan daholo reo mora kely miopa azy, manatody. Le akanga manatody be le izy, dia be da be le zanany lafa te ampitomboana le izy, mora kely mampitombo azy. Ao ihany koa ny bitro izay nafarana manokana avy any ivelany, milanja 20 kilao ny bitro iray ary miteraka isa 3 volana. Le bitro tsy 12 kilo fa any amin'ny 8 kilo any, géant de Flandre le variété. Iny mora kely miopa an'iny fa teraka foana isakany 3 volana eo dia misy zanany indray. Mora ampitomboana kely koa le biby. Aoriana kely dia mbola mieritreritra ny hanampy karazam-biby hafa ankoatran'ireo biby izay efa misy eto ihany koa ny tenany. Tiako atao zao ny autruche, fa tsisy tsony eto Madagasikara, tsy mahita tsony za. Any Majunga zao sisany fa efa lehibebe le izy dia sarosarotra mitondra azy eto. Dia dommage taloha nisy be da be teto fa tamin'izay za mbola tsy teto. Fiompiana hafa koa tena tiako le cerf any Maurice be da be, iny koa tiako importena, fa mbola sarosarotra zao le mi-importer biby. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia mifameno tanteraka amin'ny fambolena sy ny fiompiana, ka anisan'ny tia mamboly ihany koa izy ary tsy mampiasa ireny zezika simika ireny. Le fomba famboleko an'le légumes zany tsy mampiasa produit chimique mahitsiny za. Le zezika chimique sy le insecticide, fongicide daholo reny lasa mijanona ao anatin'le légumes, dia lafa mihinana an'iny tsika dia lasa any anaty vatantsika, mety mitondra cancer. Sady le produit chimique manimba be an'le tany. La azo atao aloha tsy mampiasa produit chimique, tsy mampiasa insecticide, tsy mampiasa fongicide, tsy mampiasa engrais chimique. La mba afaka manao compost fotsiny ary la tsisy biby dia afaka manao compost amin'le déchet amin'ny cuisine fotsiny dia efa mahavita be da be, na maka ahitra ohatr'izay anaovana compost. Araka ny nambarana anefa dia tsy natao hitadiavam-boly ity ferme d'Antsirabe ity, ary tsy natao hotsidihan'ny olona rehetra ihany koa, fa ireo mpianatra avy amin'ny sekoly ihany no afaka manao fitsidihan eto. Amin'ity ferme ity tsy mampanao visite zay amin'ny touriste na ohatr'izay, fa ny sekoly no mahazo makaty manao visite, amin'izay mba ampianarana an'ilay ankizy zany manahoana le biby mahafinaritra, dia amin'izay sao dia amin'ilay ankizy mba misy batiany io koa mba hiaro an'ilay tontolo aina. Zay no anaovako an'ilay visite. Fa eto zany tsy ampanaovako visite ny olona rehetrarehetra, mba erovana an'ilay biby mba ho calme zany, ohatran'ilay niresantsika, mba la be loatra le olona makaty dia voarebireby le biby, mety misy atahorako koa amin'ilay aretina. Zay no tsy anaovako visite ny rehetrarehetra fa ho any ankizy ihany no anaovako azy.
Lafo vao hafa kosa indray dia fanomezana aja sy voninahitra ho an'ireo ray aman-dreny niteraka ny tovovavy amin'ny ankapobeny ny vodiondry. Mbola misy ireo mitazona izay fomba fa iny izay fa maro ihany koa ny tsy mahafantatra amin'ny tokony atao raha iroso amin'izany. Kaiton Andretsilava. Fanomezan-kaja sy fanomezam-boninahitra n'ireo ray aman-dreny niteraka ny tovovavy amin'ny ankapobeny ny vodiondry. Betsaka nefa ny tanora ankehitriny tsy mahafantatra izay tokony ho tanterahana amin'izany. Alohan'ny irosona amin'ny vodiondry, misy dingana maro tsy maintsy arahana. Isan'izany ny dinika tamboninandro na ilay antsoina hoe fiantranoana. Zava-dehibe teo amin'ny fiarahamonina malagasy ny fiantranoana satria eo no anapahana tanteraka ny amin'ny hoe vady ny miandra lahy sy ny miandra vavy. Ny miandra lahy sy ny miandra vavy dia ireo tanora izay manan-kevitra ny roso amin'izay antsoina hoe fitiavana izay. Ka ao zany no anapahana ny amin'ny hoe mpivady izy ireo. Io zany dia ao anatin'ny fiantranoana no ametrahana an'izay fepetra izay. Rehefa tanteraka ao anatin'io fepetra ao anatin'io antsoina hoe fiantranoana io dia mazava ho azy zany fa efa mpivady izy. Raha ela loatra nefa ny fotoana izay rosona ny amin'ny antsoina hoe fanateram-bodondry sy ny fangatahana dia io le ny avian'ilay fitenenina manao hoe mitaribary tsy lasa ambodiondry ka ifandron'ny olona molotra. Noho izany dia tsy maintsy manatanteraka ny fomba amam-panao dia ilay kabary fangatahana sy ny fanateram-bodiondry. Ao anatin'ny fiantranoana no anapahana ny hoe inona avy no entin'ny tovovavy ho an'ny tokantranony sy ny tolotra izay omen'ny tovolahy ho an'ny tovovavy. Io ihany koa ny vola izay apetraka ho vodiondry. Ho an'ny fiarahamonina izay manana ny tolo fievitra, iaraha-komana ny vodiondry. Izany hoe ny sandan'ny sakafo izay karakarain'ny fianakavian'ny tovovavy no ankevitry ny vola atolotra ho vodiondry. Raha mihoatra ohatra ny isan'ny olona avy amin'ny tovolahy mipetraka ny ady varotra, indrindra ny amin'ny faritra Betsileo. Raha ny amin'ny faritra tsimotsimo any amin'ny faritra Betsileo dia tena miady varotra mihitsy ao amin'ny vodiondry. Izany hoe io le antsoina hoe domitapana mandoherana ho an'ny mpikabary izay malala fomba dia tsy tokony ho taitra izy amin'ny fisian'ny ady varotra ao anatin'ny antsoina hoe vodiondry satria eo zany no ametrahana ny amin'ny hoe misy ny tolotra izay avy any amin'ny zatovovavy, avy any amin'ny fianakavian'ny zatovovavy satria ny vehivavy ohatra ny faritra atsimo izay tsy mandova dia eo zany no hanatanterahana ny tolotra izay ampombainy amin'ny lay vehivavy izay roso amin'ny fanambadiana. Ary rehefa tonga moa ny amin'ny hoe raha sanatrika mety misy ny fisarahana tampoka dia ny anadaha faravady izay ho ny fitenitsika azy dia any amin'ny anadahana izy no mipetraka amin'izay fotoana izay saingy tsy mandova intsony izy amin'izay fotoana izay. Mandritra ny fampiakaram-bady misy ny antsoina hoe saronan-karon-drazazavavy arona roa mifanarona takin'ny mpamoaka ny tovovavy izy io. Raha mbola manana zoky tsy manambady ity farany, ny mpangataka no manolotra azy ho an'ny mpamoaka, ary ny mpamoaka kosa indray no manolotra n'ilay tovovavy ny ampiakariny. Io tovovavy ampiakariny io no manome azy ilay zokiny izay mbola tsy manambady avy eo. Araka ny isan'ny zokovavy tsy mbola manambady ao an-tokantranon'ny ray aman-dreny no isan'ny saronan-karona tsy maintsy atolotra. Teo amin'ny tolo malagasy mantsy ny fanambadiana dia tokony ho aranjokony atrano no ivoahana, saingy ny anjara moa samy manana ny azy. Fanomezana toy ny famantaranandro, collier, bracelet, akanjo sy ny maro hafa no ao anatiny ity saronan-karon-drazazavavy ity. Misy ihany koa ny vola atolotra mandritra ny vodiondry. Amin'ny ankapobeny tsy maintsy hita ao avokoa izay karazam-bola miasa eto amin'ny tany sy ny firenena. Amin'ny ankapobeny ny vodiondry dia ireo karazam-bola rehetrarehetra izay mbola miasa no apetraka ao anatin'io. Raha teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny tolo dia mbola ampiarahana amin'ny vato velona sy ny vaky tavilotra ary finosona vorodamba. Matetika moa dia lamba landy no anaovana an'izay. Teo amin'ny ankehitriny dia mbola misy ary mipetraka zany ny amin'ny hoe atao anaty lamba landy ny vodiondry izay midika tanteraka fa ny fanambadiana izay aorina, ny fihavanana izay apetraka dia tahaka ny lamba landy vao hoe temenjaika tota manolo-koditra asapina rojo-zafaliana isamboritana raha tezitra isikinana hoentina miasa ho alahenatra voro-vahoaka mihoatra noho ny lambana koa zany satria ifinosana miaraka loha. Ampahany ihany ny amin'ny tsara ho fantatra manoloana ny vodiondry izany rehetra izany. Ny tsy tokony ho adino dia ny hoe mbola misy ary maro no manaja ny fomba mahamalagasy raha ny fanambadiana no resahana.
fomba izay efa tsy ampiasain'ny ankamaroan'ny tanora malagasy intsony amin'izao fotoana. Zay fa dia antsika maresaka iraisam-pirenena 5 volana taoriana ny fiboana afaka namonjy ireo tora-pasika toeram-pisakafoana sy moské ireo mponina any Algérie na izany azam-bola manaraka antsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana ny Algériana. 5 volana taorian'ny fiboana noho ny firongatry ny valanaretina coronavirus afaka miverina manohy ny fiainana andavanandro tsikelikely ireo mponina any Algérie amin'izao fotoana izao. Ireo mponina any an-toerana izay afaka manararaotra tsikelikely ny famezivezena sy ny famonjena ny tora-pasika ary ny fiangonana maro samihafa. 5 volana aty aoriana ity no fivavahana voalohany ataon'ireo mpino silamo any an-toerana mbola voazatra ny elanelana iremetatra sy ny fanaovana ny arotava. Ankoatra ireo tsy mitambatra ihany koa ny lambo fampiasana amin'ny fotoam-pivavahana fa asaina mitondra ny azy manokana ireo mpino mamonjy ny fotoam-pivavahana any anivon'ny moské. Ankilany mpilatsaka ny sitrapo maro no manampy ireo mpitandro filaminana amin'ny fanondrana ny ranom-panafody amin'ireny toeram-pivavahana ireny any an-toerana mba hitandroana ny tsy pakatahan'ny valanaretana. Ankehitriny ireo moské afaka mandray olona mihoatra ny iray alina ihany no afaka misokatra amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay miverina misokatra ihany koa ireo toeram-pisakafoanana sy ny tora-pasika ny Algérie fa mbola mijanona ho fepetra tsy maintsy arahana hatrany ny fanaovana arotava sy ny fanajana ny elanelana iremetatra. Misy aza ireo mpitandro filaminana miambana sy manara-maso ny fampiarana izany fepetra izany. Misa efatralina ireo trangana coronavirus tany Algérie raha tokana tratra 350 ireo olona namony iainy tany an-toerana. Io tarehimarika io indrindra no nahatonga ny gouvernement tany an-toerana nanalava ny fotoana ny fiboana amin'ny ampahany ho an'ireo prefektora sasasasany any Algérie. Dia zay mamarina ny vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.